rivotra ny arahaba tompoko, miverina ao anaty andro fahavaratra mahazatra indray isika. Arak'izany dia saika ahazo orana ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara, afa-tsy ny any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana izay mijanona ho maina. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho an'ny afovoantany mihazo ny faritra avaratra amin'izao farany herinandro izao. Raha mahakasika ny maripana indray dia isy fidinany kely ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra ny nosy mihazo ny afovoantany raha tsy dia misy fiatrehany kosa any amin'ny faritra hafa. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina izao dia saika ho maina aloha ny tapany avaratry Madagasikara, torak'izay ihany koa ny any atsimo andrefana sy androy. Andrahona na anjombona ho an'ny afovoantany mihazo ny faritra atsinanana sy atsimo atsinanana iny mety arahana orana tandrifindrahona aza moa hanivo maraina. Raha nivinan'ny toetry ny andro ny tolakandro indray dia ho maina hatrany any androy, atsimo andrefana ary morontsiraka ny faritra Menabe. Andrahona mety arahana orana malefaka ny any amin'ny faritra Boeny mihazo any Melaky. Raha toa ka miandrandra oram-baratra avokoa ny ankamaroany ny faritra Mbava. Mivinan'ny maripana dia 2-30 degré ny any amin'ny faritra Isava, torak'izay koa ny manodidina amin'ny faritra Androy. 3-20 ka hatramin'ny 5-20 degré maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Mivinan'ny toetry ny andro ny alahady indray dia saika ho maina ny any Avatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Androy ary Atsimo Andrefana. Miandrandra oram-baratra avokoa ny ankamaroany ny faritra maro. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho an'ny afovoantany mihazo amin'ny faritra avaratra. Mivinan'ny maripana manodidina amin'ny 2-30 degré hatrany any amin'ny faritra Isava sy ny faritra atsimony Madagasikara. Misy fidinany eo amin'ny 3-20 na 4-20 degré maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Ny faritra avaratra andrefana moa tsy dia misy fiatrehany firy fa manodidina amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinany toetry ny andro ny alatsinainy indray dia saika ho maina ny any amin'ny tapany atsimo nosy. Raha miandrandra oram-baratra hatrany ny ankamaroany ny faritra maro. Mivinan'ny maripana ao anatin'izay dia 3-30 degré ny any Toliara, raha 2-30 degré ny any Androy sy ny any amin'ny faritra Isava. Tsy dia misy fiatrehany firy ny maripana ambony indrindra amin'ny faritra avaratra andrefana raha toa ka eo amin'ny 3-20 ka hatramin'ny 5-20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro menanao indray ny tahafaly rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika ambany fetran'ny OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray, ankoatra ny teny amin'ny manodidina ny Amboda izay misongadina kokoa ka nahitana fiakarana avo roa eny amin'ny fetran'ny OMS nandritra ny 3 andro lasa izay. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy nijerena dia vinavinaina hiakatra ka ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahafaly rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.